adimpiainana. Soratany Ravelonjanahary Pakoly Vololona. Mpamelona ny tantara Noro, Sophie, Ange, Alain, Vonjy, Ulike. Mpandray feo Norbert Rakotoarso, Mpanatontosa Ulike, Andria Manantena. Ono ary vero. Ahoana ary neny? Na tsy tokony hidirako aza ny tokantranonareo dia velom-panontaniana ihany aho hoe izay taranako mena ho an'ny bary. Efa 5 taona anie izay nyvadianareo tsy mbola misy na ikoto na ikala ihany. Efa mba niezaka ihany ange izay mivady ny tsapotena ry neny. Ezaka. Vao tetinay mivady daholo izay dokotera rehetra manam-pahaizana manokana mikarakara ny vehivavy. Nefa dia mbola tsy nisy vokany ihany hatramin'izao. Ary mbola eo am-pitsaboana tena mihitsy ange izay roa Eny ekeko dia ekeko mihitsy izany fitsaboan-tena ataonareo roa izany. Fa ity tsy fantatrao ry vero tsy mbola nisy tamin'ny fianakavianay na vavy izany na lahy tsy misy mihitsy izany hoe mombo izany, tsy misy izany hoe tsy miteraka izany. Mety ny avy any aminareo ny tsy miteraka ngamba. Neny vao 5 taona tokoa nefa dinay araka ny teninao teo Eny mbola vetivety ange izany neny. Tsy mba tokony any amin'ny 10 taona ny tsaboan-tena any kosa ange neny vao milaza hoe momba ny vehivavy na ohatran'izany raha ohatra ka tena hoe tsy misy vokany ny fitsaboan-tena natao. Fantatrao moa ry vero fa ny fanalana zaza matetika ny aretina farasisa, ny aretina maro vokatry ny firaisan'ny lahy sy vavy dia mety tsy mampiteraka araka ny filazan'ny dokotera manam-pahaizana. Fantatrao izany? Tsy mandahan'izany ary neny miahy manko fa hitako loatra ny reny ditraditranareo sy bary talohan'ny vadianareo reny. Hitako ny fitondran-tena tsy montina nasehoanao ireny. Iliba kely aloha fa impiro tanora moa ankehitriny mitady zaza tsy manana intsony. Tany am-boalohany manko nandrara mibary tsy hanambady anao noho ny fahitako reny toetranao reny. Nefa moa izy ny sisika ihany tsy naleo ny dikany izay dia izao ny vokany. Rehefa mieritreritra dia aleo misaraka ianao sy bary vero aleo misaraka aiza ny zanako dia tsy hanataranaka andimby azy. Neny azonao atsaina moa fa lahy tokana izy iny, lahy tokana tsy manan-joky, tsy manan-tsandry. Azonao atsaina ve izany marary dia marary ny foko neny ary miontana kely ery fa tsy mba mitrotro na manolokolo zafikely. Indrindra moa amin'ireny fivorim-pianakaviany ireny mahita ny zafikely ny hafa mifaly vanjoko izany. Mba tsy fidinao akongery neny sao mbola tsy miteraka izao fantatro dia fantatro tsara izany hoe bary lahy tokan'izany. Nefa no izao ny lahatra dia tsy afa-manoatra ka aleo mihitsy ny zanako ivavady ry vero ivavady amin'izay fotoana izay mba isy ny fanantenanany aminy sy ny taranaka andimby azy. Ka izao n'izy ry vero ahoroany ny entanao ndeha zato izy vonjeo rainao sy reninao ary tandremy sao miverimberina mitady anjanako aty indray tsy mila izay vehivavy tsy montina sy momba sady manala barakanay amin'ny tany mamonina koa izany. Bary ange manambady ahy vadiko ara-dalàna izy ary tsy mbola nitaraina tamiko izy na dia indray mandeha aza ka hoe tsy mbola niteny tamiko mihitsy izy ny amin'ny tsy mbola nanomezako taranaka azy hatramin'izao ary indrindrandrindra koa bary tsy mbola nandroka na dia indray maraina aza ary izao noho izy ry neny miandriny atonga avy mibary avy miasa
dia ola izay ko azy ny fandroanao ahy sy ny teny marary rehetra ny tenenao momba teo nary tao be kabary ary zato izy ka marina izany ary tsy hitanao moa ny zanako efa diso fanantenana manjary misotrosotro alipody tsy misy zaza mba hoe metsapy amin'ny taditrotro akory rehefa iny izy miditry ny trano tsy mandrefa eo miantso hoe dada akory tsy tantoko itsony vera tsy tantoko mihitsy aingana eto ny entanao modi any aminareo ary tadinao tsara fa atotenao ary manam-pehefana androka na hiazona anao azonao tsara zany eny tsy mandahan'izany fa averiko ihany ny teniko taminao teo roneny miandry ny atonga fa mipary avy miasa dia ho tatareko amin'ny daolo ny fetsika ao rehetrarehetra teo avy alao izy ny andray fanapahan-kevitra farany zao ka andeha hody am'izay lakotsy efa fantatrao tsara fa manambady ary ny fanarahantsika fa tsy miala mandry mihitsy tsy mbola nataoko mihitsy ny alipody tahaka zao efa rotony zao ny arahantsika fa honao aloha ino zany tianao ambaraniko zany efa miraiky amby folo alina nge zao iny dia mbola hisisika ody ihany ty ianao raha misy mamono any dia ahoana tsy aloha eky mijanona matorety ka sady misy antony lehibe nge nitazonako anao atorety androany tsy afaka miandro rapitseo nga zany lakotsy aleo mihitsy aloha dia kia efa imbetsaka ihany ingy ano alipody toy zao mamorona hoe misy fivirina isan'andro vako zao dia manino ka mba mampalelany ange ivery sasamiandry tsy misakafo tsy matory malahelo amin'ny vero nefa dia mirediredy risaky ny tonga ato amiko ato apetraka very fa tsy niteraky nefa tsy hitako akory izay vokany isenao dia mitona nyjaliana manginy ianao ry vololona aza mampatsiahy ahy eo izay niteneniko ianao tsy tantoko izany ataonao zany raha misy tianao ambary amiko dia lasa hoangana fa mialina ihany ny andro eny ary mipetraha ianao teny ndray mbava fotsiny no lazaiko anao miainonao efa rotaona sika izao no niaraka rotaona mifankaty rotaona miarana tory ohatry ny mpivady manatanteraka firaisana kanefa dia tsy mbola mitoejaza foana hatramin'izao tsy misy mihiny zany hoe mba nijanona zany ny fotoanako na hoe tara tsisy mihitsy zany nandray mandeha azy efa imbetsaka nefa isika no miray amin'ny fotoana mahalonaka nefa dia tsy misy zaza mipetraka toy ireny mpivady ireny mihitsy ny fifampitondrantsika isanao ka lasa ny saiko rery bary so dia mba avy aminao ny tsy hisy ny zaza mipetraka eo amintsika ary mazava ho azy fa tsy misy koa eo aminao sy verivadinao ary na ianao aza ngery bary dia inoko marimarina fa efa mba nisaitsaina n'izany ihany ataonao fanandramana ny nakanao maka vehivavy afy ianao iarahanao matoroka raha mitoejaza ilay vehivavy dia ipitiana ilay vady andefo mandry fa momba ndray ry vololona izany vavanao izany kosa mariny nahoana ny dia manefatefa toy izany ianao tsy namposiko mihitsy ny fihetsika aoka satria tsy tantinao mariny to vehivavy malemy paika manam-panahy ay mody mandambolamba fotsiny tsy ry bary aza raisinao toy izany ny resako aminao hoe nandinika lalina dia lalina rehefa lasa ianao tamintsika niaraka maly ireny tena tsy navita nininina mihitsy mieritreritra ny momba antsika mieritreritra ny tenako fa nytanena ray lehibe no mibosesika tato androako nahoana any tsy mbola mitoejaza foana nefa efa roa taona ny arahako natory tamin'ny bary mba vehivavy ihany ary bary manam-paniriana ny hiteraka manam-paniriana ny hitaiza nefa to tsy misy vokany mihitsy aleo aloha ody ry vololona zokia manome toky anao fa raha mpitso nonandray sika eny odiniako tsara re telinao rehetra teo ireo ka hanome valy mety afapoanao amin'izay fotoana izay indrerika veleo makiry malalako mahazo tory tsara bonne ary
efa mialipody mihitsy nge ianao zandro pary raha misy mamono amin'izao ianao inona ny lazainao tena misy manerana mihitsy ry vero a tsy fantatrao manko izany ati-tsaina mahazo azy any za koa ne mba maninahdy-tsaina pary mba maninahdy-tsaina ohatranao koa ary inoko marimarina fa raha ihany fototro zao aty izay tsika izao tsy no izany fa nitsifisiana sazana teraka hatramin'izao eny efa 5 taona mifadinitsika la ny vola makarena ny tsapotena vokatra izany dia misy ny an-tsaina mahazo anao misy nykorotana totokatranotsika mety izy ianao ianao afa nandroaka ny reninao androany tsy mila atsona izy vehivavy tsy montina manala-baraka azy eo amin'ny tany mamonina sy ny fianakaviana hoy ny afa vehivavy momby na vita nalokanao toy izany ve neny izany no izybary tsy marina izany ry vero laha zaiko anao fa ineny dia nitondranao toy ny zanana terany mihitsy eny hitako sy tsapako izany tsy mba hitataratra eo aminareo mianaka ny fifampitondranony vonanjo sy nydravozana tsy mifankahazo izany ka fatratra mihitsy ny fantokafany ianao na ny fandraisanao ny fianakaviany izany na ny fahaizanao mikarakara tokantrano izany ka inona ray zany zavatra lasainao amiko izany ohatrany to fivadian-javatra tampoka izany ka tsy mahazava amiko ka izany noho izy tsisy antony tokony andengaiko an'izany aminao andray fa zao tokony andeha ala sasatra ianao ry bary reraka be mihitsy ny fijeriko ny endrika ao eny andao aloha tsika isakafo ka sady ny alina koa mitondra fisainany eny ary dia raha pitso maraina alohany andehananao miasa indray tsika mifampidinika sa hoana mety izany oe mba misy fanontaniana ray tiako apetrako aminao vetivety bary sao dia mba tokony hitatoeraka fary tsika hipetrahantsika hodriry vero avy aizany indray no ahitanao an'izany antsangasy manorana izany trano be any dada sineny ty ary zana ny latokana tsy miala eto mihitsy raha tsy hidada sineny no mandroaka antsika eto hoe kanefa matoky maromarona fa tsy hanao an'izany izy ireo bary manahoana eny manao matory angadady mbola matory izy anaka ono misy kafe nga ao amin'ny eny ao aiza le baolina mavomavo fisotroky kafe iny aza mody manaridi eo rety izy kafe hoe kafe baolina mavomavo fisotroky kafe iny eniko eniko ihany age ny ora anatongavanao mijaly mihitsy vero aminao jary vero isan'andro alipody ihany tsy mba misy andro raha etako anao hoe mba tonga takariva efa mamosavy a mihitsy ny eritreritro ry bary atray lazaiko marina aminao misy vehivavy afaka mba lehanao any hoany zany vao mariky mantsy toetranao alipody io efa mambolana marina izay ary to tsy miteny tsy mivola zato izy mitady ny kafe avy aminao isa-maraina ka anaovanao seremona lavabe zao ka anome neny sa tsy anome andeha rehefa tsy anome anao ka aiza miritona toy io ianao ry bary tena marina mihitsy eny voalazandrainao fa misy vehivavy hafa lehanao any efa ely izy nilaza izany tamiko fa androany izao vo samy teny izany aminao sao dia misy tokoa ary zany vehivavy izany ry bary tsaka aloha ny anendrikendrika anao zanako ianao ary indrindra tsy mety amiko ny andoto anao io maso mivero ary raha misy tokoa izany ndrineny dia mampiova inona moa za lehilahy mbola tanora mahazo vola bikana tsara tare tara fa ny anao resaka mandany andro lasa enao efa tsy nanome kafe raha teo
miarabanao dokotera manona ny fahasalamanao ary nga hainao tsy miasa hay moa efa direktera rebeka miditra tara amin'ny toeram-piasana aza mitenena izany kosa ianao dokotera mafy mihitsy no mahazo am'izao fotoana izao misy inona sy ka misitona ny atsy mandrirotra ny aroa zany eo ihany dokotera fa tonga ty aminao anontany ny valin'ny fitiliana atao tamin'ny farany iny mbola mandrebireby-ndray hoe dokotera manao hoe direktera lehibe ono a ainao to tsy niantso antarbe araky ny fanarahantsika aza mametsiny ahy ianao ndre matotaleha oka re dokotera tsy te hanaitra anao aho araky ny teniko taminao dia afaka 20 andro vao hita amin'ny valin'ity fizahana nataontsika ity ka nanahoana le izy dokotera atray ary to tsy rototra mihitsy ianao anapaka lalandrahako mihitsy ianao ka betray ianao hoe ary toneo ny fo sotra topoko de eno ia efa naverimberitsika ty fizahany tiry bary verivadinao de feno akivina mihitsy taminareo roa avy teto iny dokotera vonina iain'ny valin'ny fizahana na inona vokany ao na ratsy tsy misy fanantenana antsony azy zao no izy ry bary eny dokotera tsy misy azo antenainy antsony na de kely aza lay tova mamorona tsirinaina avy aminao no misy fahavoazana ka ny tsirinaina na sperma mivoaka avy ao izay miantoka amin'ny famoronanaina avy ao aminao no tsy misy antenaina satria tsy misy sperma na atao hoe azospermie tsorevatra aminy dokotera aza anamparanao ny fahaizanao eto raha azoko de momba tsy teraka mihitsy azy any fanontaniana apetrako aminao dokotera de ny hoe inona ny tena nahatonga an'izany famombany zany tamin'ny voalohany manko na de tsy nino hoe ny lehilahy koa de mety momba izany indrindra no nakako vehivavy ray efa rotaona izao ambarako anao zany dokotera tsy mety toezazako i vehivavy nataoko fanaramin'io dokotera ary de tsorokeo aminao fa talohany nanambadiako any very de maro be reo vehivavy efa nylalofako talohany nanaovana andrarana izy vero tsy nisy be voka mihitsy reny na te ray aza ka aza fenina amiko dokotera inona ny tena nahatonga lay fahavoazana ny tova-mpamokatra ny tsinena avy amiko efimbetsaka aho saikisaky miaonsika amin'ny manontany anao retana nahazo anao fony fahazazanao mariny zany tsy nitantara taminao ve ny reninao maro eo aretina mpahazony ankizy fony kely ka mamila takaitra ho azy anisan'ireny ny aretina donika na antsona hoe oreillon ny tsimoka aretin'io manko mamaly lay taova ao anatin'ny lehilahy de lay taova mamorona tsirinaina aterak' izany ny tsy fisian'ny tsirinaina andray indro omeko anao ny taratasy misy mivalin'ny fizahana asa nahasehoanao mivadinao iny taratasy inona tsy tandremo tandremo tsara mihitsy miteny zavatra betsaka mivadinao akoatry ny aretina donika dia mety tsy mampiteraka koa ny aretina maro samihafa vokatry ny firaisan'ny lasy vavy indrindra fa reo retina azo avy amin'ny fizangajangana maro izy ireo iaty eo ka tsy fantatry intsony zay retina tena miteraka famombana tao aminao teo ianao zao la nambara tamiko fa maro be reo vehivavy ny lalaovinao mety mamindra retina taminao ny sasany eny ary dokotera misaotra anao tamin'ny tsy nanafenanao tamitry ny manjo ary ko tamin'ny fanazavana ny antony tsy nisy ny tsirinena avy amiko indrindra fa nilazanao ny fisindreo aretina samy hafa reo fa ono a dokotera tsy misy fitsaboana azoko atao ve na fanafody zany na fanditiana asa tsy haiko misy de misy ny fitsaboana azo atao saingy ahoana re dokotera maro de maro koa ny faritra amin'ny tenanao ny mety marary ao ny taova-mpamokatra ny tsirim-panentana hormone zany ary ao koa ny toetra voan'ny mahalehilahy ao mihitsy ny misy fahavoazana andray ka tena tsy mamokatra na de kely aza noho izany miseho ny tsy fiterahana ny famombana eo amin'ny lehilahy andray marina ho faranako ny teniko ribary mahaiza mandefitra amin'ny zavatra rehetra 5 taona ny arahany nareo mivady taony mamy taony mangidy marina zany tompoko tadidio ny atrehan'ny vadinao tamin'ny fangirikifirina rehetra
ny vavan'reninao taminy noho izy tsy mbola miteraka anareo ny tokantrano anareo roa amin'ny mahampitsabo ahy no hitenenako izao manimba ny fiainako avinareo ny fisarahana potika mihitsy ny fiainanareo roa izay sy izay ny dinitra aribary ka maiza mitondra tena olokendry ianao antenaiko fa ahy andanjananja ny amin'ny hitondrano ano avinareo roa eny tompoko velomenao ribary eny ary tokotero mameraka namarabelo aminao ihany koa dia misaotra betsaka indrindra tamin'ny fanazavana rehetra endrisea manahoany ianao bary salama tsara ary manahoany dadao salama tsara aloha e efa ely izay mianaka manko ny tsy niona mihitsy ianao manahoana salama tsara koa fa misaotra e dia manahoana koa vero any ao itady kafe indray nga zato izy ary vadinao nga tsy mahay manao kafe ho anao e fa vadiko ny tafy atao tsy notakariva ho any zanako lahy aly tsy alipodintsony hay dia efa mitsikilo sy manongila tsofina amin'ny fihetsika indray no ataony neny zao eny e tamin'ny fito aho dia tonga ka tsy za moa ny tia neny fa avelako eo zany resaka zandry neny manam-potoana ve neny fa hoany tsy zany fa te hifampidinika aminareo mivady ahy e zava-dehibe mihitsy no olazaiko aminareo miankina manaina mihitsy ka mila mifampidinika milamina sy miadana sika telo mianaka iny ty ambaranao ribary miankina aminaina hony zany e apetraka ao amin'izay vevero e dia era aminay ianao sa disy ny eritreritsy ny tsy hametraka azy mihitsy tsy saraka amin'ny mihitsy ahy e na inona lazainao na inona tena malailohan'ny vero amin'ny foko manontolo hifonako amin'ny avokoa ny raha tsy vitako taminy ny fanaovana toetra tsy zaka ny fampirafesana sy ny sisa fa inona ribary zany fiovaky-hevitra tampoko izany indray tsy naharitra ny angolangolany tao indray nga zato izy olona efa tsy misy atenainy antsony ny amika hoe tsy hametraka ny vero ah hoe imezako malakolako ese ribary lazaiko anao ry neny malalo zao enoy tsara tsy very no momba fa iza za zanako lay tokana za mihitsy azonao ve zany inona hoe ty lazainao ribary efa mivadika mihitsy ve ny tany e tsy boribory itsony ve ny tany fa lasa lavalava e taiza nisy zany hoe momba koa ny lehilahy za tsy mbola nisy an'izany mihitsy teto amin'ny tany amamonina taiza indray namoronanao zany atsagatsy amanora zany tsy avy amiko mihitsy ary tsy avy amin'ny rainao profon'izany io ianao io vatatenanao io naterakay tsy ny voroniko izany ry neny diko zava-marina ary voaprofo zao mazaho toerana ianao petra tsara aloha neny ary enoy enoy amin'ny fotony niaraka tamin'ny vololona efa roataona zao nandritra ny roataona no niarahako natory taminy tsy mbola nisy zaza nipetraka mihitsy na dia indray mandeha aza te alala marina amin'ny antsipriany aho iveriveny momba sa iza dia hoy aho hoe andehaka vehivavy afindray aho ka hijanona raha tsy misy vanitelony nefa tsy naka vehivavy hafa ampiaro efa nolalovako sy ireo nandalo teo ambany tanako talohan'ny nanambadiko any vero ny fidy sy nanatina mpitsabo manam-pahaizana manokana aho na verimbendreo fitiliana sy fizanana atao taniko ka nyvaliny ty atolotra anao ty raisoka vakio zaho tsara za mihitsy ny momba satria
reo tsirinaina amin'ny voakamiko dia tsy mamokatra misy natao ina natao iny tsy matoko izay voalazanao arybary fandrebirebena anao ato anatin'ity taratasy ity hoy ianao teny ray mbava ihany no lazaiko anao tsy maintsy misaraka amin'ny very ho enao entitra dia entitra amin'izany maninaka ianao ry bariny tsy ahitanteny mihitsy marary anga ianao bary voaroaka tamin'ny asanao jerery sahany ianao tsy mamaly fa maninao ah ianao rosoana sakafo ianao tsy manendrina dia kely akory azy bary lazao moa hoe raha midinika fatinao ane ahasy tsy matahotra mihitsy na okivy amin'ny fisaranao amiko ary efa fanindrindreninao raha teo koa ne izany tsy marary tsy voaroaka amin'ny asako ary ka inona fotsiny ary lazaiko anao fa ny voanazo fampitongarama be dehibe azy zao very malalako mafy te mafy ny mahazo mangataka aminao mba hiaino amin'ny saina tony tsara ny valy ny fidirinana ataoko tany amin'ny dokotera Jacques dia ahoana taditinao ve tsika roa le niaraka tany amin'iny dia hita tamin'iny fizahana iny fa ahoana azy bazy za no vino izao tsy fiterahantsika roa zao na inona no atao dia za no momba rovery fa tsy ianao za no very bazy zany tena azoko tsara ry bary izay lazainao tena tsy manakavaly anao mihitsy aloha za zao tsy azo averina any amin'ny toerakafa angaza ny fitiliana izany aloha efa mazava be izy zaiko ary adaladala ny eritreritro ry bary maninony inavy ny efa nataonao nisy fanandramana ve sa endry very malalako nisy te nisy ny fanandramana zany ve vololona no anarany vololona ny vehivavy ny rahako ny indrindra androtoany izay vadika faharoa anga no ilazako azy eny tsy nisy na dia indray mandeha aza mba hoe tara ny fotoanany vololona zany nandeha ara-dalàna isam-bolana trano ny fatim-bolany ary efa fanandramana be dehibe koa angeryvery ireo vehivavy maro ny rahako taloha nysolosoloako taloha nahitako anao tsy efa lazaiko taminao daholo ireny ve ka inona indray izany no atao renao manko dia toka teny aniko tsy maintsy misaraka hoantsika efa nandroaka izy manara-baraka azy loatra amin'ny tany mamonina sy ny fianakaviana hony dia efa nambaranao azy mivady ve zany fitiliana nataonao izany efa nambarako anendry vero fa tsy mino izy zany ve momba mihitsy ary mikilisy ny amisarako aminao zao no izy ry bary anjarantsika roa ny tsy hiteraka zany ariky no voalazanao teo dia tsy miteraka koa zany vololona le vehivavy niaraka taminao sady nataonao fanandramana raha azoko tsara ny fitantaranao zay mihitsy ry vero ny ataonao voalohany ry bary dia miona amin'ny vololona misaraka aminy ianao dia tsovy rano izy dia hanambadiko ho hitantsika eo fa hiteraka izy mino sy matoky an'izany ary bary misotra anao ry very fa vehivavy manam-panahy ianao mahatanty ny titrako mahazaka an'ireny fampijalina ireny kanefa hifonako aminao ry very izay rehetra vitako taminao eny mifona sy mifalo aminao ary vero ok'izay bary manaraka izany koa aky. Raha kehitrindry inona no ataonao e? Inona no hevitra?
ho tsofiko rano to any vololona venao tsy manometsiny anao mihitsy a na inona valonao a ianao ve dia hiafy amiko eto foany a sao dia tokony mba hanana izay ateraka koa ianao fantatra fa mafy amiko nisaraka aminao rovero nefa sao dia tia ny tenako loatra efa fantatra mahazafatsara zao fa avy amiko mihitsy ny tsy hananantsika taranaka kanefa ianao dia mbola tazoniko eto foana mbola gadraiko ato ihany tsy omeko fahafahana akory bary misaotra anao ary bary tamin'ny fahatsoranao tsy ny vilivily fitenenana fa avy hatrany le namoaka ny tao am-ponao rehetra zay voalohany indrindra aloha dia mamelanao a tamin'ireo fangatanao rehetra izany mpifamela eloko izany mantso no nampianarina antsika notezana antsika ka tonga eo amin'ny fotoana tokony hampiarana azy tsika isanao zao hoe mariny izany faharoa moa dia tampoka fanapahakevitra ao amin'ny isarahantsika ianao rery ve no saintsaina sy nanapa-kevitra sa efa nisy fionana sy dinidinka ny rahanao tamin'ireo ray aman-dreninao zany dia fahatelo sao dia mba tokony hampiantso an'ireo ray aman-dreny kokosa aloha tsika ka eo ampahabe maso no anambarana ny fahatapahany fanambadiantsika dia fa efatra farany sao dia tokony hitady fomba hafa aloha tsika asa tsy haiko tsy avy hatrany dia hoe maika nisaraka fotsiny izao na ohatra indray hoe mitsabo tena na manangan-jasa ohatra very malalako enao ve dia andany ny fatanarana eto amiko eto hoe nefa efa fantatrao tsara zao fa za dia azo boboka tsy misy antehirana bary sao dia tokony ho ararotina ny ampy sy ny fotoana rovero a ny fitiavako anao ny amin'ny tokony hanananao taranaka nytenenako hoe ho tsofiko rano ianao andehanambady ahatsara ny ho afinao sy ny fihefaranao endry bary raisiko ny teninao fa dia misy fanontaniana mihaino anao mbola tia avy ianao tena mbola tia avy ianao ry bary lazao marina tena mbola tianao ary very malalako zany ve ie tena marina zany ekia dia indro veriko aminao indray le teny malaza hoe tololambana koa ny fanambadiana ka maty vo misaraka anangana zasy sika andimby antsika angataka amin'Andriamanitra sika ary matoky aho fa omeny mora foantsika ry bary misaotra ry very malalako adininao tanteraka mihitsy ny fisiko ry bary sa tsy navelan-dramatoa-vero ivoaka fa nidiny aman-trano tao aza dia mahery fitenena toy izao ianao ry volona sako raha fantatrao no zavany rehetra dia ho azonao tsara ny tsy nahatongavako taty aminao nandritra izay re volana izay ka hoana ny azahoako an'izany nefa tadidinao tsara ve ry volona le teninao tamiko hoe sao dia anao ry bary ny tsy miteraka atra tadidinao tsara ve le alina be iny ao voanao dia ahoana ny tsy hatadidiko an'izany ya ny ampitsiny aho dia nanatina dokotera saka naka ny valiny fizahana sy ny fitirinana atao tamin'ny laboratoara tamin'izany nafantarina fa tsy hiteraka mihitsy aho na ho tapitra voatediko ny dokotera rehetra ny tsy aboky teny za momba ry vololona fa tsy vero na ianao izay efa nana-kilasy ny tenanao hoe nalaiko natao fanandramana no antony arahako taminao andray ay bary dia ahoana izany ny afarany fifankatiavantsika isanao tsoroka avy hatrany vololona fa tonga amin'ny tsotsoromampiasarahanytsika tsy aleo ve omeko fahafahany ianao ho tsofirano ianao ahazo izay anjara tokantranonao ahazo taranaka andimby ianao iahy ianao amin'ny fahalebiazanao sy ny fahatirana eny zay vololona
mafy amiko robary zany teny fisarana ny lazainao teo zany efa mahamana nge arobary matoa nahalobava taminao tamin'indray alina iny rotaona be zao ny arahantsika dia tsy nisy na inona na inona mihitsy provo anankiray koa zany iny ka rehefa izay moa ny fanapaha-kevitra robary atao hoana manaika sady efa tsy ara-dalàna koa nge izay fiarahantsika izay nefa dia nataontsika ihany bary a ivavaka Andriamanitra hitany ianao Severo izy no anao izay asoa anareo itsino sy vimbina anareo hatrany fa hony tokoa arobary ho tsofinao rano koa ve Vero andorona tokantrano vaovao sao dia mba azo taranaka ihany izy sa i Vero mihitsy no nangataka fisarana aminao tsiry vololona tsy nieritritra nisaraka amiko mihitsy Vero sosikevitra natoliny ahy ary nampazoto azy dia ny ananganana zaza ho tezay naria ka hono anefa ianao ve nefa mahazoto amin'izany anangan-jaza zany sarotsarotra ihany ange vao mahita amin'ireny ny fikarakarana taratasy koa manahirana ekeko ry vololona fa aty sarotra sy goavana zany mazoto aho amin'ny sosikevitra nomeny Vero amin'izay fotoana izay manko dia tsy hisy mihitsy ny fisaranay dia mbola ho mpivady ihany zahay roa izay kinodinidinika netiko tato aminao ry vololona mety mbola hifaneny sika indray andro any mino sy manantena fa ahitanao hitrotra zalahy kely dongadonga mahafatifaty na vavy kely misaondraondra volotoanao zay vololona veloma za koa arobary mirary anao Severo ahita zaza ho taizainareo arak'izay irinareo sy hahafaly anareo mba hifanatitra aminareo mivady veloma indrindra arobary malala koa veloma ry vololona avako Ody ry datasineny mandrosoa e ody eo mandrosoa manao nareo ato e ay ve nareo roa e misy vaovao ka manahoana ny fahasalamanareo roa zahay salama tsara daholo fa nareo no manahoana tsy misy maninona izany na ndray nareo e tsara zany izay anao raha velo isotro kafe ve hoavy ao nge efa betsaka ny vitako ato e manahoana data manahoana raky izy manahoana daholo ka eto ary dinidinika reo roa e misy dinidinika lehibe tokory datasineny io ka mangataka fotoana aminareo zahay asa afaka andray aneva nareo amin'izao fotoana izao tsy manery anareo zahay na dia amin'ny andro hafa aza tsy maninona mihitsy ka arosola ety zay vaovaotiany lalazaina asa na efa nyfanandrify tamin'le efa ndresahandreninareo tamiko any zay ho lazainareo zay ka lazao ary tsy miafina aminareo mivady ry dada fa efa misy 10 taona no efa nanambadiako any Vero eny e zahay dia tsy mbola niteraka hatramin'izao hitanareo tsara zany efa nitsapy tena hatrany zay mivady mampalahelo fa tsy misy vokany mihitsy zany fitsaboatena natao zany tsy very ihany no niterakarantena tany amin'ny dokotera fa za ihany koa nisy fizahana sy fitiliana atao tamiko ary nodinihana tany amin'ny laboratoire aza ary dia nivaly zany fitiliana zany dia ahoana le roa mivaliny entitra dia entitra ny dokotera nilaza taminay fa za baro ny tsy miteraka zany hoe nitsirinaina manome zaza tsy misy na eo amin'izany na eo amin'ny atsarany tsy mamokatra zay nga manao azy lazalaza amin'ny teny ndraimbava tsy inakory zany fa dia hoe zao hoe momba ary dada eny misaotra ny sery bary tamin'ny fanazavana ny entiny seha efa voalazako anao teo fa efa nyresahandreninareo tamiko zany vaovao zany eny mampalahelo tokory bary zay mihitsy aho vao nandrefa misy momba koa ny lehilahy za ka tsy aleo ve miala nenina mitsabo tena any ampitan-dranomasina any fantatry zay tsara fa afaka mandefa ny seany zay mivady mifanampy eo sika
nareo koa mba manan'izay tahiry kelinareo any sa ahoana misy sosikevitra efa nentinareo? Endry dada misy de misy tokoa ny sosikevitra omenay fa melohany ito izany resaka aloha dia misaotra betsaka anao zahay. Tsisy fisaorana ry anaka. Tena tsapanay zao fa tena ray tena tia zanaka tokoa ianao, vonanampanay amin'ny fitsaboatena tao mibary. Dia manarak'izany hanampy amin'ny fitantaram-bary teo iny dia fanamafisana fotsiny no omeko. Nilaza mantsy ny dokotera fa tsy misy na inona na inona azo antenaina avy amin'ny bary. Momba tanteraka izy ry dada. Tsy manaiky an'izany ko sary vero ela zay ny ainako zay samban'io sofikoonina ndrefa misy lehilahy momba. Za aloha dia tsy mandefa ny bary itsabotena any an-dafo izany tsotra ny teniko ary tsy miala amin'izay Neny tsy maintsy misaraka ianareo roa. Neny zay no izy avelao aka vehivavy hafa indray bary io teo ny marina ny amin'ity raharaha ty misaotra neny fa niaino tsara nay mivady neny zao lazako anao ry neny ary tsy afeniko anao intsony reniko ianao tsy tokony halalany an-tsepria niditrako ianao nefa de voatery amboraka aminao izay zavatra rehetra nylalovako. Tsy mbola nanambady ny vero akory dia fa vehivavy maro no laloviko sy nandalo teo ambany masoko. Tsy nisy mpivoky reny na de ray aza hoy aminao. Efa nivady indray zay izy vero dia ivololona indray no nampirafesako taminy. Tsy mety mpivoka koa vololona sakiaka vehivavy hafa indray kanjo nivoaka nivaly ny fizahana dia nionona nino fa avy amiko no tsy nisy sinitaranaka hatramin'izay ary tsy hisy intsony mihitsy. Ankehitrindry neny dia efa antratra ny ranom-bary fa tsy andalika intsony ka metesy ianao ry neny, metesy ianao namana hitady ny azo soanay fa tsy ziriziry amin'ny hevitry neny samy rehetra kosa. Lazaina anareo mivady fa tapakevitra zay roa fa anangan-jaza. Mazava ny resaka rabako ampy aza voalaza ny lazay ka zao reny hoy izy endry dada tsy mesy misaratsaraka izany mihitsy, tsy maka vehivavy hafa elahy ataony lahiny indray koa mionona amin'izay efa vitsy zay ampy reo nisy firy moa ny totaly ny bary efa nanisa vela vazivazy ihany zany hoe nisy firy zany nisany fa mahaiza mionona ho zay no anjarany sery-bary dia mahireza fa ono vonina ny hitaiza ve ianao ry vero? Ie, tena vonina ary dada. Ay. Ary nisosokevitra tolotrainareo mivady teo hoe vonina hitaiza izay mivady ary anangan-jaza. Tsy hitaiza zana-baratra kosa raha matoa. Neny zaza viaiza vo no alainao zaza viaiza. Tezao ny ianao raha matoa fa rabako tsy andany andro sy fotoana amin'izay hoe zaza nitsomponina teristety. Moramora ty vavanao rabako moramora ho aty vavanao raha mba za moa tsy niteraka tahaka amin'ny bary koa dia ahoana hoy ianao? Kanao niteraka manaiky nisaraka amiko koa zany ianao? Zao no izy rak'izy endry dada mafy tokoa ny mahazo anareo tena mafy dada. Efa nandinika lalina raha vo vantany vo nandre tamin'reninareo ity raharaha ty. Tsoroko aminareo fa efa nandinika zany fananganan-jaza zany misy maro samihafa, ao reo tezay ny fiangonana, ao reo karakarain'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ka dia anjarantsika no misafidy marina loatra zany ka zao mitsotra no anareo roa zay avita somatsara mivavah mafy ary apetrao amin'Andriamanitra ny fanirianareo sy ny fikasanareo roa. Misaotra betsaka dada. Ho ampanatsonay ny rainao sy ny reninao ry vero ifampitinika izay efa mihoatra ary anampy anareo amin'ny fitetiavana n'ilay zaza tianareo atsangana zay
ho hitanareo eo fa anaraka io fanapaha-kevitra io reninareo fa eo fotsiny izy ny mody be vavy eo misaotra indrindra zany eny anaiky ferinao mitaoe eo e eny misaotra be dehibe anareo ry dada sy neny ianao anay a nanampy anay nandray ny soso-kevitra taminay ary nankasitraka koa ny amin'ny rahanareo aminay tady izay zaza ho tezenay indray mba ho tiavinay ary ho taranaka andimy anay sy ho zavikelinareo itsena mifaly ary bary androany ariva rehefa mirafa mianatra izy dia hoentiko ifidianana kiraro izy rehefa fi mianatra amin'izay tsy sahirana hiala melohany ampiasana ntsony ianao itsena azy zany a eny izay mianaka no mitsenanao any ampiasanao any a dia avy eo tsika miara-mody za koa ane te hitsena azy ry vero zany te hiaraka aminareo dia avy eo tsika miaraka amin'ny vidi kiraro tsy androko iringa ny fotoana firavanay tsy anako azy hita tanako azy re eny ary dia any zany tsika miaonao eny ary biso chéri biso maninneto bary fa maninneto ianao e mbola manaraka anadala ty indray ary izany nanoranao fa lasa ty so dia mba tratra ny solofo eo ianao ka olozany anjoanka efa manambady ange ary bary solofo ny anarany dia efa niteraka lankely zahay fa andray telo taona izy zao dia mianatra ato amin'ity sekoly ty vao niditra tamin'ity tompianarana ty mantsy izy mitino anarany tsy nisy nanoroana iray aza hoe lasa ty ianao vololona arabainy zany ianao nahazo ny solofo ary ko nahazo ny mity sambatra ianao ry vololona raha tsy diso a tena hitako eto hoe ary hitako misoritra eny amin'ny endrika ao zany zany izako nge ry vololona hitsedany mifaly zazavavikely zanakaizy vero mifaly efa taona izy zao izy le zaza natsanganay efa heritaona ny nazahoanay azy tsara kosa zanyko ty fa tamin'ity very itsena azy ko zany fa mifampitona ty mantsy zay mivady vero izy akino vololona mamany mitya mianatra tokoa ny zanany androany hono izy vo itsenanjanany fandradany any no nitsenany mity isan'andro ay faly malalanao vololona faly mahafantatra anao koa madame vero ary mbola faly mandre koa fa nahazo mity ianao misaotra indrindra tompoko oe zay fa maneno ny lakolosy firavana reny daholo ny ankizy fa miazakazaka aleo zany dia hitsena ny ankizy amin'izay velo maro ry vololona mandra-piona ary zareo velo mity veloma daholo tompo veloma ifa mandra-piona dia samy ten'andriamanitra veloma tompoko adimpiainana
indray miaino ny radio madagasikara nosoratany ravelonjanahary pakoly vololony mpamelona ny tantara Nour, Sophie, Ange, Alain, Vonjy, Ulike. Mpandray feo Norbert Rakotoasoa, mpanatontosa Ulike, Andria Manantena.